amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ny fanahy masina amen. Anio alatsinainy Alahady 27 ny volana Martsa, andro voalohany amin'ny Herinandro Masina izay atrehantsika amin'ny taona 2022 ity, dia hanome voninahitra an'Andriamanitra isika no izany fotoana izany. Ny sampana sekoly Alahady arak'izay fanampahafantarana antsika no mitarika antsika amin'izao Fanompoam-pivavahana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izao. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Nio dia manantanteraka ny anjara fanompony ny sampana sekoly Alahady, anasongadinana indrindra ny lohahevitra hoe tena finoana ve no ao aminao. Araka izany, anatona ny tompo isika ka ankalaza sy idera azy amin'ny fiarahantsika mamaky ny salamo fahazato atomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy farany. Avy eo iraintsika mifirana fanampy ny laharana voalohany ny andininy manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mioby an' Jehova ry tany rehetra, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, mankalesany eo amin'ny hatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olona sy ondry fiandrina. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen.
masina indrindra tompony tompo-mpanjaka amin'ny mpanjaka Andriamanitra mahery misaotra mitery mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao izay tamin'ity fotoana ity fotoana izay nomenao anay hanomboana ny herinandro masina ankehitriny tompo dia manatanteraka ny anjara fanompony ny sampana sekoly Alahady hanomezanay voninahitra ny anaranao izany dia misy mananteny izay tompo fa feno fanetrehanao izao fotoana izao dia apetrako ampelantananao tompo fito izany fotoana so vavaka izao dia ampiarahanay mile vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe raha nay izay ny an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ny ety an-tany tahaka ny an-danitra meoneonio ny anasaza ao anay ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakam-panahy famanafahana amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen mipetraka amin'ny fiangonana hitsenantsika ny tenin'Andriamanitra ry havana dia ataontsika ny hira 12 sy 900 andininy voalohany sy ny fahatelo ao anatin'izany dia hitsangana avy hatrany tompon'anjara amin'ny vakiteny sy ny fahavaka Maka ny teny soratra masintsika izay hitantsika ao amin'ny Matio faraiky amby roapolo ny Matio faraiky amby roapolo ka ny faraiky amby roapolo ka ny andininy faraiky amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby folo rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ny vahoaka ny laza hoe izao ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilea ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay nirehitra ny fatra sy nividy teo an-kianjan'ny tempoly ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny vatro ny volomelala dia hoy izy taminy efa voasoratra hoe ny tranoko atao ho trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho zohin'ny fiheran'ny jiolahy mbola eto ny vakiteny tohizana amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'ny tompo ary nisy jamba sy mandringa nanantona azy teo an-kianjan'ny tempoly dia nahasitrana azy izy fa noho nihitany loham-pisorona sy ny mpanorad-dalàna ny zavatra mahakaka izay nataony sy ny ankizy madinika miantso an-kianjan'ny tempoly ka manao hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida dia tezitra izy ka nanao taminy hoe renao va izay lazain'ireo dia hoy Jesosy taminy eny tsy mbola novakianareo va ny teny manao hoe avy amin'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboarana fiderana dia nandao azy izy ka niala tao an-tanàna akamy Betania ary dia nitoetra tao mandritry ny alina izy mbola itony vakiteny zao dia tohizana amin'ny vakiteny aroa ny very tohizana amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny tohizana vakiteny valo ambin'ny folo tohizana amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo toko faraiky amby roapolo ka hatramin'ny Matio toko faraiky amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ary ny verina maraina nakany an-tanàna izy dia anoana
ary raha hita zo avyavy anankiray teo amorondalana izy dia anakeo aminy kanto tsy nahitana na inona teo aminy afa-tsy ravina ihany dia hoy izy taminy aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay dia maina vetivety foana ilay azo avyavy ary noho tamin'ny mpianatra izany dia gaga izy ka nanao hoe nanao hoana re no namaina vetivety an'io avyavy io ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy miana any dia tsy izay natao tamin'ny avyavy izao ihany no vitanareo fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe mifindraka amin'ny anjerany an-dranomasina dia ho tonga izany ary na inona angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia azonareo izany. Izao dia mbola itoy vakiteny. Hofaranantsika mivaky teny izany dia mbola hitantsika amin'ny Matio 1:20 ka ny 7:20 hatramin'ny 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy ny sora mandry eo ambony. Nanontaniany lohan'ny mpisorona sy loholona an' Jesosy ny amin'ny fahefany ary ny fanoharana navalin' Jesosy azy. Ary efa tafiditra teo an-kianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra dia nanantona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe fahefana manao ahoana no nanaovanao izao ary iza no nanome anao izao fahefana izao. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izao kosa anontany anareo zavatra iray aloha ary raha hovalianareo izany izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe raha olona zaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia valiany hoe isika ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha olona zaintsika kosa hoe avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika satria taon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an' Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany fa ahoana kosa ny hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy dia nakeo amin'ilay matoa izy ka nanao hoe anaka andeha miasa any amin'ny tany mboaloboko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho nefa noho ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa ary izy namaly ka nanao hoe tsy andeha aho tompoko. Kanto tsy nandeha izy ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy nilay matoa. Dia hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinoanareo azy. Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Araka hitsangantsika tompom-pivavaka. Raha eo mbola misaotra anao izahay efa mbola afaka namaky sy ny haino ny teninao. Mangataka ny fiasan'ny fanahinao masina izahay ho an'ny mpanomponao izay hitory ny teninao mba tsy hisy ho voalaza fa tsy izay sitraponao irery. Androany am-piaino kosa mameho fifantohan-tsaina izahay mba hahafahanay mandray sy mitadidy izany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mazoterana ianareo ry havana.
mbola napakaombonareo ny ry avako ny fanahin Jesosy Kristy tompo eo am-pandrenesana izao afatra fampianarana foya raisintsika amin'ity fanomboana ny Herinandro Masina ity. Ny filazantsara araka ny Matio toko faha 1:20 izay efa nivakina ny fandimby tamintsika rehetra teo no andraisantsika izany fampianarana izany. Lohahevitra izay mpanjintsika amin'ity Alahady ity dia ny hoe tena finoana ve no ao aminao. Tena finoana ve no ao aminao. Ahoana tokoa ny amantarana hoe tena finoana marina tokoa no ato anatiko, na koa hoe tena mijoro amin'izany finoana marina izany aho. Zavatra telo ry avako no raisintsika amin'ny alalan'ireo telo izay nivakina teo ireo. Ny ahafantarana fa tena finoana marina ny ao anatinao arak'izay hita eo dia izao. Voalohany aloha manao zava-dehibe izay ambaran'ny soratra masina. Ny fanaovanao zava-dehibe izay ambaran'ny soratra masina dia tena rariny loatra ary izany no tokony ho izy amin'ny maha-kristianina antsika. Ny ahafantarana fa tena manana finoana marina ny olona anankiray dia ny fiainany, ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andavanandrom-piainany manontolo. Ary ampiariny izany fa tsy hoe atao tsenjery fotsiny amin'izao. Tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy tompo eto eo amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 2:17. Niditra tao amin'ny tempoly izy dia nahita ny zavatra maro samihafa izay nataon'ireo olona tao anatin'izany tempoly izany. Ny varotra, ny fanakalozana maro samihafa ihany koa nataon'izy ireo tsy nanome voninahitra ny tempoly izay natsangana mba hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary izany nahatonga an'i Jesosy Kristy tompo nanambara izay voarakitra ao anatin'ny soratra masina araka ny Isaia toko 4:20 ny 7 eo efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa ianareo kosa manao azy ho zoy fieren'ny jiolahy. Zay ilay fanaovanao zava-dehibe ny soratra masina nataon'i Jesosy Kristy tompo, ary io dia toetra izay ananan'i Jesosy Kristy tompo mihitsy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ny zava-misy ry avako dia tahaka izao: ny tsy fahafantaran'ny olona ny soratra masina no mahatonga azy hanaonao foana. Misy kosa nefa olona izay mahafantatra tsara ny zavatra ambaran'ny soratra masina, saingy minimikipy izy, minitsy manatanteraka izay voarakitra ao anatin'izany soratra masina izany, na dia fantany sy laniny tsy anjery tsara aza izany, tahaka izay nataon'ireto fariseo ireto. Ary izany no hitarafana hoe mino sa tsy mino ireto olona ireto. Ny fanatanterahana izay ambaran'ny soratra masina. Ny toy ny tantara eto dia tsy vitany hoe nandroaka ny mpivarotra fotsiny Jesosy Kristy tompo, fa manoloana ireo jamba sy mandrika izay tonga nanatona azy dia nositraniny ihany koa izany. Ary tsy nahafaly an'ireto olona mpanoradalàna, ny fariseo sy ny ekipany ihany koa izany asa nataon'i Jesosy Kristy tompo izany. Indrindra fa ny antsoantso fiderana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izay nataon'ireo ankizy kely, ankizy madinika. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia maro be ihany koa ny olona no tahaka izany, tsy tia ny fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra, ny fanatanterahana izay ambaran'ny soratra masina dia ny fanafahana sy famonjena ireo izay sahirana sy mila vonjy. Ary mitady ny fomba maro samihafa izy mba hahafahana misakana tsy hahatanterahana izany tenin'Andriamanitra izany. Anjarantsika rehetra ny mieritreritra manao ahoana tokoa ny fanatanterantsika, ny fanaovantsika ho zava-dehibe ny zavatra ambarany tenin'Andriamanitra amintsika isanandro. Mandrakariva isika dia mandre fampianarana, mamaky soratra masina ihany koa amin'ny mofinaina ohatra farafaratsiny isanandro isika dia mamaky izany. Fa ny fanontaniana mby ao an-tsaina dia hoe hatraiza
ny fanaovantsika ho zava-dehibe ny fankatoavana izany ten'Andriamanitra izany, manoloana ny tsy fahamarinana sy ny tsy mety izay hitantsika eny anivon'ny fiarahamonina sy ny toerana maro samihafa izay misy atsika eny. Ny ahalalana hoe tena finoana marina ny ao anatinao dia tsy tafandromandry, tsy tafapetraka fa manitsy izay rehetra tsy mety araka ny soratra masina tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy Tompo. Izany ny zavatra anankiray voalohany ahalalana hoe tena finoana tokoa no ao anatinao. Raha vao tsy izany dia mieritrerita ihany sao dia mba tsy finoana marina tokoa ary ny ao anatiny. Izay ny zavatra anankiray voalohany. Fa ny zavatra faharoa ihany koa arak'izay nivakiana tamintsika teo, ny ahafantarana ny tena finoana marina ao anatinao dia ny fahazoana valim-bavaka avy hatrany. Gaga riavako ny mpianatra raha nahitan'i Jesosy Kristy Tompo nanozona ny aviavy ny eo amin'ny 120 ary dia nanontany tena tokoa zareo ahoana tokoa moa izany mahatanteraka an'izao zavatra izao, ohatrany tsy mampino. Ohatr'izany fietreretan'ireto mpianatra ireto, fa nohazavain'i Jesosy Kristy Tompo tamin'izy ireo ny anton'izany. Ny valiny dia izao ao anatin'io soratra masina ny 120 ka hatramin'ny 120 io dia andeha ho raisintsika ny 120. Ny 120 sy ny 120 andao iombonantsika rehetra ny famakiana azy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa ka tsy mihanana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ity aza ianareo ka na hoe mifindray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia azonareo izany. Izany no valiteny izay nomeny Jesosy Kristy Tompo. Matetika ny olana na ny sakana mahatonga antsika tsy ahazo valim-bavaka dia tsy ataontsika amin'ny finoana izany. Indraindray ihany koa mangataka isika fa mbola misalasala. Tsy misy riavaka izany olona lazaina hoe tsy mahazo valim-bavaka izany. Raha ohatra ka tena manam-pinoana izy, fa ny olona rehetra dia tokony samy azo ny anjara valim-bavaka avy amin'ny Tompo ihany koa raha ao aminy izany finoana izany. Ary ny finoana tena izy, ny finoana marina arak'izay ambaran'ny Jesosy Kristy Tompo eto. Ny 120 dia mpahafantarin'i Jesosy hoe na inona tsy misy fetrany izany, fa izay rehetra angatanao amin'ny Tompo dia omeny rehefa manam-pinoana isika. Izay ilay valim-bavaka izay omeny Jesosy Kristy Tompo ho an'ny olona tena manana ny finoana marina ao anatiny. Ny olana matetika dia izao, mangataka ihany isika fa sady misalasala, efa mametraka sady hoe possible tokoa ve izany zavatra angatahako eo anatrehan'ny Tompo izany, mety ho tanteraka tokoa ve izany. Tsy afaka ao anatintsika ny fisalasalana ary isika no mametra ny valim-bavaka izay tokony ho azontsika vokatry ny tsy fananana ny finoana. Ny zavatra rehetra nefa arak'izay nambaran'i Jesosy Kristy Tompo dia maninona? Hainy mino. Ny zavatra rehetra dia hainy mino atao. Fa ny fepetra ao anatin'izany dia izao, tokana ihany ny fanananao finoana tsy misy fisalasalana. Izany ny zavatra mpahafantarin'i Jesosy Kristy Tompo. Izany no hamantarana ny olona anankiray raha tena finoana tokoa ny ao anatiny na saritsariny ihany amin'ny alalan'ny fahazoana ny valim-bavaka. Asa raha mbe fa miaina izany isika hoe valim-bavaka atolotry ny Tompo izany. Matetika isika indraindray rehefa tonga ilay izy dia misalasala hoe tena ny Tompo tokoa ve ny manomety zavatra ity, mangataka, fa rehefa mahazo dia mametra-panontaniana amin'ny Tompo indray tena izany tokoa ve ilay izy. Izay ilay fisalasalana tsy finoana anantsika matetika. Ny zavatra fahatelo izay jerentsika, ny hafantarana fa tena finoana marina ny ao anatinao na ao anatin'ny olona anankiray ihany koa,
ahitanao taratra hoe olona mino ity na tsy mino, dia ny fanekeny ny fahefany Jesosy Kristy tompo. Ny andininy 720 sy ny manaraka eo no ahitana ny fifandonan Jesosy Kristy tompo tamin'ireo lohandohan'ny mpisorona sy ireo heverina fa olobe ihany koa teo fiarahamonina jiosy tamin'izany fotoana izany. Tsy nanaiky ny fahefany Jesosy Kristy tompo ireto sokajin'olona ireto, ka mody manontany izy hoe fahefana vaidra tokoa moa izany nanaovan'i Jesosy Kristy tompo an'izao fampianarana izao. Ary ny zavatra tanterahan'ny mpisorona dia fomba fiainantsika kristianina ihany koa izay milaza hoe za dia kristianina, kanefa amin'ny fitenin'ny tanora hoe mody fanina, mody mitapy. Rehefa misy ny zavatra izay tsy ekena na tsy ankatoavintsika eo anivon'ny fiarahamonina, na koa hoe misy olona anankiray tsy tiantsika ho ekena ny zavatra lazainy ary toerina avy hatrany, dia fombantsika ny mody manontany hoe iza ny mba nanome lalana an'io na ahafahany nanatanteraka an'io, na koa hoe fahefana avy amin'iza ny mba ahafahany miseho eo na mandray fitenenana io na manatanteraka asa anankiray. Ny dikan'izany dia izao hoe efa ao sahady ilay fisainana te-hanohitra tsy manaiky ny olona mitenina ny asa anankiray izay tanterahany ihany koa. Ary dia toy izany ny zava-misy izay atrehan'i Jesosy Kristy tompo eto amin'izao tenin'Andriamanitra ndraisantsika fampianarana fohy izao. Tsy manaiky ny fahefan'i Jesosy Kristy tompo zareo, ka mba ahafahany manda izany zavatra, izany fahefana ananan'i Jesosy Kristy tompo izany, dia mody apetraka ny fanontaniana hoe fahefana vaidra tokoa ary no ahafahanao mijoro mampianatra, satria aza diny fa fampianarana nataon'i Jesosy Kristy tompo taorian'ny fanadiovana ny tempoly izay nitanterahana. Ahoana ny mba ahafahany ty mijoro mpampianatra eto anatrehanay izay manam-pahefana? Ny andininy 720, fahefana manao ahoana no anaovanao izao, ary iza nanome anao izao fahefana izao. Dia ahoana ny valiteny nataon'i Jesosy Kristy tompo amin'ny andininy 520 tapany voalohany? Ny batisany jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'olona? Fanontaniana, niteraka fanontaniana nataon'i Jesosy Kristy tompo no ny toetra ratsy izay efa nanan'ireto sokajin'olona mpifanandrina amin'ireto. Dia rehefa namaly izy ireo dia ny valiteny dia arak'izay nambara teo valitenin'ny olona mody fanina. Ny eo amin'ny andininy 720 tapany voalohany, ahoana hoy ny valitenin'ireto mpifanandrina amin'ny Jesosy reto? Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Tovaly braingina no entina namaly ny fanontaniana izay nataon'i Jesosy Kristy, na dia fantatra izy ireo aza ny marina arak'izay hita eo ambony eo ka tokony havaly an Jesosy Kristy tompo. Io ry havako dia fomban'ny olona izay tsy te hanaiky an Jesosy ihany koa amin'izao andro iainantsika izao, tsy te hanaiky ny fahefan'i Jesosy Kristy tompo eny amin'ny sehatra rehetra eny. Marobe ny olona no mody manontanytany foana tahaka izany, tahaka nataon'ireto fahaloa-olona sy reto lohandohan'ny mpisorona ireto izany. Ka rehefa tsy te hanaiky izy an Jesosy Kristy tompo, dia teraka izao fanontaniana maro samihafa momba ny fampianarany, ny teny izay lazainy sy ny sisa ihany koa. Ary ny mahagaga dia tsy olona lavitra fa indraindray ny ao an-tranonao mihitsy, ny namana akaiky, ny mpiray tam-po sy ny sisa ny mody mametraka izany fanontaniana kidaladala izany, mba entina hanambarana ny tsy fanekena an Jesosy Kristy tompo ary fandavana ny finoana azy mihitsy no ambadiky ireny zavatra ireny. Mila mitandrina isika ry havako manoloana ireny fanontaniana tsy araka ny tokony ho izy ireny, ary ao anatin'ireny no tokony hanehoana ny fahamendrena amin'ny maha-kristianina antsika tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy tompo eto. Mila mailo isika
noho izany mila mitandrina mandrakariva fa indraindray ny fanontaniana ataon'ny olona izy efa tsy mino fa entina amandriana anao fotsiny ihany zany sao dia mba tafiditra ao anatin'izany velam-pandrika izany ianao. Izay ry havako ny zavatra telo izay asongadin'izao perikopa ny vakiana tamintsika amin'ity andro voalohany mitarian'ny sampana sekoly Alahady atsika amin'izao herinandro masina izao. Noho izany dia andeha isika rehetra hanao zava-dehibe izay ambara ny tenin'Andriamanitra ka hitondra fanavaozana sy fantsinany amin'izay rehetra hitantsika hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zavatra faharoa ihany koa ny ahitana hoe tena finoana marina ny ao anatin'ny olona anankiray dia ny valim-bavaka izay ho atolotry ny tompo azy. Ary ny faran'izay nijerentsika teo ny ahafantarana fa finoana marina ny ao anatinao dia ny fanekena ny fahefan'i Jesosy Kristy tompo. Ho an'Andriamanitra irery avako ny voninahitra ho amintsika rehetra ny finoana marina tokoa an Jesosy Kristy tompo ka anaiky izany rehetra ambarany izany. Manoloana izany hafatra omeny tompo atsika izany izay sitrapon'Andriamanitra ampianariny atsika mpahafantariny atsika ihany koa dia marobe isika ny mbola tafalatsaka amin'ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny finoana izay omba mpisalasalana ihany koa ary indrindra fa fandavana an Jesosy Kristy tompo aza indraindray dia andeha hivavaka hifona eo anatrehany isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, fifaliana lehibe ho anay, ny nandray ny fampianarana izay natolotra ao anay tamin'ity andro voalohany amin'ny herinandro masina izay atrehanay ity. Ny banjina anay, ny lohahevitra mahakasika ny hoe tena finoana marina ve ny ao aminao. Santiona ny tamin'izay teninao ny raisinay teo ny amin'ny fanaovanao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Fomba nataonao Jesosy Kristy tompo izany ary tokony iainanay mpanaradianao ihany koa. Ary ny fanananay finoana ihany koa mba hahatonga anay azo valim-bavaka amin'izay rehetra angatahanay. Nampahafantarinao anay tompo fa ny hahafantarana ny finoana ao anatinay ihany koa dia ny fanekena ny fahefanao Jesosy Kristy tompo. Fa manoloana izany dia mahatsiaro tena homenatra ihany izahay satria reo rehetra reo anie dia tsy tanterahanay. Tsy hainay manao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ary na hainay azany dia ampiasainay araka izay itiavanay azy. Hifonanay aminao zany tompo ary hifonanay aminao ihany koa ny tsy fanananay finoana mandrakariva. Indrindra fa manoloana ny asarotry ny fiainana ny zava-misy atrehanay. Velom-panontaniana izahay ary misalasala. Tsy matoky ny fahefanao Jesosy Kristy tompo ary maro aza ny tonga amin'ny fandavana izany ka mitady ny marina ankoatranao. Mifona aminao izahay, mangataka ny famelan-keloka aminao izahay. Noho ny aminao Jesosy Kristy tompo izay tsarovanay amin'izao herinandro masina izao, ny lalana izay nizoranao ho ahatonga famonjena ho an'izao tontolo izao, no asainay mangataka famelan-keloka sy nindra fo lehibe avy aminao ihany koa amin'izao fotoana izao. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo izany vavaka izany ary mbola ankininay eo ampelantananao ihany koa ny famaky vakiana ity herinandro ity ireo sampana maro samihafa izay mbola handray anjara ao anatin'izany, samy manana ny anjara biriky ny tsirairay avy mandritra ity herinandro ity. Fenoy ny fananao masina ireo tompona andraikitra ao anatin'izany mba ahafahany maneho ny voninahitra ao indrindra fa ny amin'ny fandraisana anjara, fankalazana sy fanomezam-boninahitra anao izay tanterahan'izy ireo mandritra ny Fanompoam-pivavahana izay ho tanterahanay. Ny fiomanany tompo dia nao no hanafihery azy ireo
ka mba isehoany voninahitra ao ihany koa dia rovanao ny tsirairay avy mba ho afaka hiatrika izao fotoana izao, tsy hakasika anay ny aretinareo namanay izay mbola kamokamo tafajanona any an-trano any, dia ny fanahinao masina Tompo no hanentana azy ka hitarika azy afaka hiara-miombavaka aminay eto izy isan'andro ka izay tsirairay avy koa dia samy mianao fanamby fa ho tonga sy tapaka mandritra izao herinandro izao. Dia saotra indrindra Tompo ny amin'ny fiainonao anay sy ny valim-bavaka izay omenao anay satria azonay antoka fa tanteranao aminay izany. Amen. Nitsangana ry havako andray ny teny somafaly famelan-keloka izay atolotry ny Tompo atsika. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelona ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa, fa ao amin'ny Kristy Jesoa ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka antsika tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Noho izany ry havako no ilazana fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Tompo ka aoka samy hidera azy isika manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elona ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mahazo toerana ianareo. Isaorantsika ny Tompo ry havako ny amin'izay tapany voalohany izay tanteraka izay, hanatanteraka ny rakitra isika izao ao anatin'izao Fanompoam-pivavahana izao. Ka ny hira izay iraintsika dia ny hira fa 8:30, ny hira fa 8:30, ny hira fa 8:30 ny iraintsika mandritra ny fitatazan'ny diakona ny rakitra.
tonga amin'ny fotoana izay ankalazana an'Andriamanitra isika izao tanterahany sampana sekoly Alahady fa mialohan'izany dia tsara ihany ny ampahafantarana ireo tompon'anjara raha pitso dia ny sampana vondrona fototra laika izay misy any mainty molaly izany. Ry zareo no manatanteraka ny zara fanompony mitarika ny fotoana manome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa ny amin'izay fankalazana tanterahin'izy ireo ao anatin'izany. Ajadonona ny maraim-baovao amin'ny enina miaraka amin'ny sampana fifoazana dia nirojom-bavakantsika izany dia amin'ny enina trano izany manomboka raha-pitso ny alakamisy misy fandraisana niroso avy hatrany ireo zanantsika amin'ny afatra kira amin'izao herinandro masina izao. Ajadonona fibebahana fanetretena nataontsika sy misy mitehatehaka zany eo ny dikana fa mivavaka. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady mivezatra ny fahoritsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helontsika. Ny fampijaliana nahazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. Anao ao ry Tompo, iarahantsika rehetra miaina.
nefa nanetry tena ka tsy nylobava. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisotra azy, fa nofongorana miala tamin'ny mivelona izy, ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapohana azy. Kalvari.
Jehova ny hanoritory sy hampangirifiry azy. Rehefa manolotra fanatim-panorenana izy dia ahitany taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehova dia hambinina eo an-tanany. Noho ny fisasarany fanahiny dia ahita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no hanamarinany ny mpanompoky marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny elok'ireo satria izy ilay sakaiza tsara.
mitady an' Jehovah dia mamaly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny taotro rehetra. Valimbavaka. Itsangana isika hivavaka. Misaoranao zay Andriamanitra amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro masina izao. Tena finoana ve ao anatinay mazavaina taminay izany. Avy mbola raha ny to zanakao ny afatra kirany amin'ny fijalian'i Kristy na amin'ny fanoloran-tena masina. Misaoranao zay tanteraka izany ary nahazo fampietreretina fandinihan-tena izahay. Ko ianao ry misaorana amin'ny zavatra rehetra.
koa tantera amin'ny olonao masina nitsodranao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fiamin'Andriamanitra ray fampiraisina eny amin'ny fanahy masina hitantana anareo naiza naiza alianareo. Hoarovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo tanteraka tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Misaotra ny sampana Alahady tsika, ny Braoa, ny Taniketsa, ny lafin'ny teknika, ny mpampianatra hira. Matokontsika fa voaray ny afatra. Raha pitsy miaraka amin'ny VFL aza dinoina ny manatitra ny lohatenin-kira amin'ny mpitandrina fa ilaina ny mijery an'ireny ifanaraka amin'ny Lohahevitra. Dia mirava amin'ny fifaliana isika aza dinoina ny rojombavaka. Misaotra tompoko.